Ampifeneny mandrakariva riavana malala no miona toy izao a fampizara mofinaina miainy ny ten'Andriamanitra ary miray fampianarana tsara avy aminy koa. Ho aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy, ampitomboana ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Sabotsy 10 Aogositra 2022 imbanjina antsika lohevitra hoe manamasina ny tenany iny. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andeha misaora ny Jehova ianareo rehetra mpanompony Jehova, izay mitoetra ala ohatran'ny Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaora ny Jehova. Hitanao avy any Ziona anie Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra papahery ianao, mankalaza sy midera me voninahitra anao masina izay. Tompo, matsiaro tena izay fampanota, ko mandoaliko enatsehanao, miaiky mifahatosoanay, mamindrafo aminay ary mamela ny helokay. Fanamasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, akana mafisana ny avozanay amin'ny finoananao Jesosy Kristy, malohana fanomponanao. Aminaran'i Jesosy Kristy tomponay le mpanavitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity riavana malala dia hitanao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 10, ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fatokina hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika, dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba teny nofony. Sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fihetretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azonitsika mafy ny fanekena, ny fanantenana, mba tsy hozonany fa matoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika ny fampidinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa ny fananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Amen. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala, ho aminareo ny fiadana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nofinainareo isika teo riavana Hebreo 10, 10, 20,
dia milaza teny fampirisihana sy fananarana ho an'izay mihamalaina ka mila hemotra. Inona ry avana ny tokony ho fantatsika? Jesosy Kristy Tompo nandatsaka ny rano ho antsika. Zany ry avana, nandatsaka ny rano ho antsika izy. Nandatsaka ny rano ho antsika teo amin'ny asijaliany Jesosy. Tsy mba tahaka ny fanatitra tany amin'ny testamenta aloha fa izy mihitsy nanaiky an-tsitrapo. Fanatitra tsy manatsiny, fanatitra kasitrahany iray, ary fanatitra indray mandeha monja. Ampy ho antsika ry avana ny ranalatsany ka tsy mila fanatitra hafa intsony isika manoloana izany. Jesosy Kristy Tompo nanokatra ny toerana masina ho antsika. Teo aloha ry avana dia mpisorona be irery ihany no afaka miditra ao amin'ny toerana masina indrindra. Rehefa nanolotra ny tenany teo amin'ny asijaliana nefa Jesosy dia tritra ny efitra lamba. Manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika no ny rahan'i Jesosy Kristy. Afaka miantso ny Tompo mivatana isika, miresaka aminy, mangataka famelana ary mandray famelan-keloka ihany koa. I Jesosy Kristy manokatra lalana vaovao antsika. Lalana vaovao sady velona dia ny nofony, ny andiny faharoapolo. Jesosy Kristy no lalana sy fahamarina ary fiainana. Izy no antoka manome fiainana vaovao antsika sy mitarika antsika amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. No Jesosy Tompo dia tonga olom-baovao isika tsara ny Tompo. Jesosy Kristy Tompo mahatonga antsika anatona amin'ny fo voadio. Ny fo, ny fieritreretana, ny tena dia samy afaka manatona ny Tompo amin'ny patokiana sy ampinoana. Ampanadio antsika ny rà soan'i Jesosy. Ka tsy mila fanadiovana hafa intsony. Mampaonena ny mahita olona analiny mbola fitahiany hafa amin'ny fanadiovana amin'ny tapakazo sy ny fomba lazainy fa maneho ny maha-malagasy. Ry havana malala, Jesosy Kristy Tompo, io ny mpamonjy ianao, io n'Andriamanitra ao, io ilay manadio anao, io ilay mamonjy anao, io ilay mamenao fiainana marak'izay. Inoy izy, raiso izy, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina ny menao izay mananatra fa Jesosy Kristy Tompo dia nandatsaka ny rano ho anay, ka nanokatra toerana masina ho anay. Ny lalana vaovao ka mahatonga anay anatina amin'ny fo voadio. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavao ihany koa. Fa miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra, dia teo io faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena ataonao anay. Tompo, teo io ny firenenay, Iasaony nosinay. Hombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonareo marary, ampahirezo ireo manamanjo, anohanareo marivo sikolona ihany koa ary amonjenareo mahantra sy sahirana. Tao io ny asa sy ny fihazakazanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra, ny fitaizana, ny vavakay. Dia toy ny anaran'i Jesosy mpanavotra anay, rehefa nitsangana tamin'ny maty, ary efa nampianatray koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrana totron'aran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho an'ny havana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.